na iza tonga eto amin'ity toerana ity na manahoana fari-piainanao dia sahaza ho anao io Jesosy. Jesosy dia tsy mba manavakavaka ary tsy mba manilikilika, tsy mba mizahatavan'olona, fa na iza manantona azy dia tsy misy laviny mihitsy. Aleloia. Ataontsika ampity hafantarana fifaliana ny hira. Hozy izy pastera teo hoe tokony hifaly tsara ianao ao, miramirana tsara, hitsikitsiky tsara iteran'Andriamanitra, dia moramora kokoa ny asan'ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Tehaka mafy ao an'i Jesosy tsika. Aleluia. Saza ni ureta Jesús.
sotukenao atome funoreta izany fatona fiku fialufanao arifana penaku yanonu fukucha yurenani pianaku aventi camisa nandin te sotukenao atome funoreta izany te sotukenao fatulampi aleluia meu masoafa ao toany elisy ahita ireo tafika ao analikisy ho anao zay ao anaty ato misy Andriamanitra momba anao miaro anao mitsinjo anao aleluia meu masoafa toany elisa ahita ireo tafika ao analikisy
momba ny olona rehetra no atsapa izay tsapako. Tiako ataonao amin'ny hafa koa izay nataonao tamiko. Amen, alleluia. Totika mivotsika tany fideranan'Andriamanitra. Irikumbani ulu jechano atsapa izay tsapaku tiku ataonao amin'ny hafaku zay nataonao tamiko. Kufisarana si pangalazana si fardauranana nuansatareu paradisasa sau tutu Luisa Afaka miteny ianao zao hoe tiako ianao fanahy masina. Tiako hiasa eo amin'ny fiainako ianao. Tiako hanjaka eo amin'ny fiainako ianao. Tiako mihitsy ianao fanahy masina no hitarika andresinahitra amin'ny feon'ny fieritreretako rehetra. Alleluia. Samy mirary ny tsirairay avy. Umewa
antsika ny andininy voalohany fanahy masonao tiako ianao mitenena mihitsy hoe tianao ny fanahy masina alleluia Fanahy
fiarabanao ho antsika rehetra izay tonga manatrika ity fotoam-pivarina lehibe eto amin'ity talata velona ity. Iraba manokana ny ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra eto an-toerana maneho fisaorana azy mivady zahay noho ny fampandrosoany anay andray anjara hitondra teny fampaherezana ho antsika rehetra. Saotranao koa tonga soa eto amin'ity fiangonana ity. Ny tompo dia manana drafitra, manana planina tsara eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ary fahatongavanao eto dia andraisanao ny fitahiana ara-panahy. Dia raina ny tompo. Androany sika dia hijery lohahevitra anankiray tena azo eritreretina hoe lohahevitra mahafinaritra, lohahevitra anankiray lehibe ihany koa ato anatin'ny Baiboly. Iverina ery amin'ny fiandohan'ny Baiboly tsika na ny boky ny Genesisy toko voalohany andininy faha 1:30. Io andininy anankiray io no raisitsika amin'izao fotoana izao. Genesisy toko voalohany andininy faha 1:30. Amin'ny anaran'i Jesosy ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony fa indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Aleloia. Ho resako amin'ity maraina ity ny mahakasika ny atao hoe ny fahatsaran'Andriamanitra. Mahitsika amin'ity boky ny Genesisy toko voalohany, saika ny andininy rehetra moa zany amin'ny toko voalohany ity dia miresaka rehefa nojeren'Andriamanitra ny zavatra nataony, ny famoronana nataony dia nanomenao ty Andriamanitra tamin'ny famoronana nataony dia hoy Andriamanitra hoe tsara ilay zavatra nataoko. Aleloia. Ary itsika dia mahita amin'ny andininy 1:30 amin'ity toko ity fa ny zavatra rehetra, tsy zavatra ray, tsy zavatra roa, tsy zavatra telo, fa ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra dia hoy ny teny manao hoe hitany fa tsara avokoa. Ry havana, indraindray tsika rehefa mandinika na dia ny tenantsika aza dia mieritreritsika hoe tsy dia fomba tsara namoronan'Andriamanitra antsika. Eo ny olona sasany hoe za zao raha mba nataon'Andriamanitra somary lavalava ny tarehako tena mety be amiko. Za zao raha mba nataon'Andriamanitra lava be hatraty ny voloko dia fotsifotsy aho tena mety be amiko. Izany hoe tehiteny izy fa tsy dia tsara aminy ilay vatany, tsy dia tsara aminy ilay fomba namoronan'Andriamanitra azy. Ry havana, izay zavatra rehetra nataon'Andriamanitra
nomen'Andriamanitra ny conclusion eto hoe tsara avokoa izay rehetra nataony. Izao no mahafinaritra ao amin'ny Baiboly. Salamo 7:100. Salamo 7:100. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Zany hoe Andriamanitra zany a sady tsara no tsara avokoa ny zavatra ataony. Mifanohitra amin'izany ny devoly ery amin'ny farany ity fampianarana ity aho a dia mampianatra anao hoe devoly ny ratsy toetra, ratsy fanahy, tsy zavatra tsara ao amin'ny devoly. Fa Andriamanitra dia resany Baiboly eto fa sady tsara Andriamanitra. Aleloha vezany azafady. No mpanao ny tsara. Ao amin'Andriamanitra zany tsisy zavatra ratsy. Fa izay ataony dia tsara avokoa. Galatiana 5:5 Paolo miteny fa ny vokatry ny fanahy ery tapany farany dia fahatsarana. Hitanao fa na dia ny fanahy masina zay resahana amintsika amin'ny alalan'ny hira fiderana azy. Rehefa tonga ny fanahy masina, rehefa mamangy ny fanahy masina, rehefa midina ny fanahy masina, rehefa mitoetra ao anatin'ny olona ny fanahy masina, ny zavatra entiny fahatsarana no entiny. Izay moa tonga Paolo miteny ny vokatry ny fanahy dia fahatsarana. Aleluia. Exodus 7:7. Exodus 7:7 andininy fa 7:7. Vakeny amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy kosa Jehova, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrenao, ka anonona ny anaran'i Jehova eo anatrenao, fa hiantra zay hiantrako aho, ary hamindra fo amin'izay amindrako fo. Andriamanitra manao fanambarana tamin'ny alalan'i Mosesy. Hoy Andriamanitra ho ampandaloviko eo anoloanao ny fahatsarako rehetra. Mahafinaritra zany a. Dia hoy aho androany, toy ny nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, no iresan'Andriamanitra amiko sy aminao, fa Andriamanitra dia ampandalo ny fahatsarany rehetra ihany koa aminao. Dia hoy ianao hoe oviana no ataon'Andriamanitra zany, dia hoy izaho hoe androany no ataon'Andriamanitra zany. Androany no ataon'Andriamanitra zany. Androany no ataon'Andriamanitra izany. Ho ampandalovin'Andriamanitra aminao ane ny fahatsarany amin'ity maraina ity. Aleluia. Dia ho sitrana n'aretina rehetra, dia hivany olana rehetra, dia hitafidy eo mason'Andriamanitra ianao, dia ataon'Andriamanitra mandresy amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hisy fifaliana tsy alazaina, hisy fifaliana tsy alazaina ho ataon'Andriamanitra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy, satria ho ampandalovin'Andriamanitra aminao ny fahatsarany androany. Ndao jerentsika ireto zavatra anankiefatra lehibe miseho
rehefa mampandalo ny fahatsarany amintsika Andriamanitra. Ry havana mba fantatra moa fa rehefa ampandalovin'Andriamanitra amintsika ny fahatsarany, anakefatra ihany no raisitsika amin'ity maraina ity. Dia misy reto zavatra anakefatra reto hoentin'Andriamanitra, ho asehon'Andriamanitra rehefa mampandalo ny fahatsarany Andriamanitra. Anankiray voalohany, rehefa mampandalo ny fahatsarany Andriamanitra, tonga mino an'Andriamanitra ny olona tsy mpino an'Andriamanitra. Averiko, lasa tonga mino an'Andriamanitra ny olona tsy mino an'Andriamanitra amin'ny fotoan'Andriamanitra mampandalo ny fahatsarany rehetra. Tsika dia mahatadidy tsara ny boky ny filazantsarany Jaona toko 4. Ilay vehivavy tao amin'ny fantsakany Sikara, anisan'ny vehivavy izay niangaran'i Jesosy, nanehoan'i Jesosy ny fahatsarany. Dia tsy tafapetraka teo amin'ny fatsakana mihitsy raha vehivavy, tsapany nisy tena impacta tany amin'ilay fahatsarana noentin'i Jesosy. Dia lasa izy nandeha tany amin'ny tanàna. Halleluja! 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 Dia inona nataony? Nampilaza ny olona ny fahatsarany Jesosy. Ary vokatr'izay, ny olona tsy nino dia tonga mino. Jaona toko 4:7 ny anaran'i Jesosy. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy no ny filazan-dra vehivavy. Izay nanambara hoe, nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Rehefa tonga tao an-tanàna raha vehivavy, ny olona izay tsy mpino an'i Jesosy no ny filazany ty vehivavy ity, ny amin'ny fahatsarany Jesosy, ny zavatra hita, ny zavatra tsapany tamin'ny fionany tamin'i Jesosy Kristy. Ireo olona reo dia lazainy Baiboly eto manao hoe maro no lasa nino an'i Jesosy. Rehefa mampandalo ny fahatsarany voalohany Andriamanitra, ny olona tsy mino dia tonga mino an'Andriamanitra. Tena ilaina ny finoana. Jaona 4:1 hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, mino an'Andriamanitra ianareo, mino ako. Tantara 2:20, mino an'i Jehova dia tafatoetra, mino ny mpaminany dia ho ambinina ianareo. Tena ilaina ny finoana. Asan'ny apôstôly 9:2-3:30, mino an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Atonga an'Andriamanitra hitondra famonjena ho anao ny fanananao finoana. Hebreo 10:30, ny oloko marina dia ho velony finoana. Aza matahotra ianao fa raha mino ianao androany dia tsy ho fatanao fa ho velona amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho fatanao fa ho velona amin'ny anaran'i Jesosy. Ny finoana dia hamelona anao. Amen. Daniel 4:4-20, tsy nanan-kevitra tamin'ny Daniel ny liona sy mitady miravira azy tao anatin'ny lavaka, satria Daniel dia nino an'Andriamanitra. Ho tahin'Andriamanitra ny vehivavy sy ny lehilahy mino azy rehetra, ka na inona ny programan'ny Satana mitady miravira anao, tsy ahomby izany. Tanteraka ny ten'Andriamanitra fiadiana rehetra voaforona hamelezana anao. Tsisy ambinina, tsisy ambinina, tsisy ambinina, tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Satria anao vehivavy mino, lehilahy mino ianao. Amen ane izany. Hebreo 2:7-20, finoana
no nanasavan'Andriamanitra nampisaran'Andriamanitra ny ranomasina mena. Aleloia. Tena tsy navelan'Andriamanitra ho rentika mihitsy ny zanak'Israely fa sokatra ny ranomasina mena. Raha mila anao androany, tsy avelan'i Jesosy rentika anao, tsy avelan'i Jesosy rentika ny tokantranonao, tsy avelan'i Jesosy rentika ny fiainanao. Fa Andriamanitra androany dia hanokatra varavarana, hanokatra varavarana dia hisava izany satria anao olona mino, olona mino. Hebreo 1:17 finoana nampirodanana ny manda. Ka namanda manahoana eo anoloanao rehefa mihinanao irodana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Rodana ny manda. Tena ilaina ny mino. Asan'ny apôstôly 3:10 lazain'ny Baiboly fa ny finoana izay nananany ilay lehilahy malemy, io no nampitsangana azy, io no nasitrana azy. Finoana dia mitondra fanasitranana. Raha marary anao tonga eto, asitranana anao androany raha mino ianao, asitranana anao androany raha mino ianao. Azon'i Jesosy esorina ny fanaintenana rehetra any aminao, fanaintenana rehetra any aminao, fanaintenana rehetra noho ny finoana ho an'i Jesosy Kristy. Ny mino dia mandray fanasitranana. Aleloia. Jaona 1:5 raha ihinanao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Marika 2:7 misy famantarana manaraka izay rehetra mino, misy famantarana manaraka anao, mianatsima ianao, mianavaratra ianao, miakandrefana anao, miatsinanana anao, zay alenao manaraka anao ny famantarana. Satria olona mino ianao. Mavita zavatra goavana ny olona mino. Hebreo 2:10 amin'ny 9:7 7:30 izany olona mino izany tsy miemitra. Tsy miemitra, tsika tsy naman'izay miemitra ao amin'ny fahaverezana ozy. Tsy miemitra. Any boky Nobolana amin'ny teny Baiboly manao hoe tahaka ny liona tanora tsy miemitra na amin'inona na amin'inona. Na ady io, na fizantoetra io, na aretiny io, na inona ny fantany manompo an'Andriamanitra ihany. Vonjeko ny fotoam-bavaka, vonjeko ny fotoam-pivariana, ho ataoko ny asan'Andriamanitra rehetra. Tsy miamitra. Ny olona mino dia mandroso. Aleluia. Hebreo 2:10 Roma 3:3 lazain'ny Baiboly lany andro raha ilazana amin'ny mpaminany mpanompon'Andriamanitra maro aty amin'ny vehivavy izay nandresy fanjakana n'olona amin'ny finoana. Ny fananana finoana dia hitondran'Andriamanitra fandresena miezina eo amin'ny fiainanao androany. Ka rehefa mampandalo ny fahatsarany aminao Andriamanitra dia lasa mino ianao voalohany. Aleluia. Faharoa, Verina antsika ary amin'ny Exodus 7:30 Exodus 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Jehovah, zaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrenao, ka noho ny anaran'i Jehovah eo anatrenao, hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay amindrako. Rehefa mampandalo ny fahatsarany alikio aoka sy aminao Andriamanitra, dia izao zavatra misy ho ataon'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny toerana mpandalovony fahatsarany ny famindram-pony. Izay niresana tamin'ny fitarikira teo hoe tena misy famindram-po. Mandray menao azafady, isy famindram-po be dia be ho ataon'Andriamanitra eto. Hitanao Jesosy ny teny mafy ny fariseo satria tsisy fahatsarana tao anatin'ny fariseo. Satria amin'i Jesosy
ny fahatsarana rehefa misy dia misy famindram-po, misy fiajana, misy fitiavana. Tena nytenen'i Jesosy Mateo 3:20 amin'ny 3:20. Ao amin'io teny io Jesosy dia miresaka. Narinareo ozy ny fiatrana, navelanareo ny fiatrana, navelanareo ny rariny, navelanareo ny famindram-po. Dia tena ny tenen'i Jesosy mihitsy ny fariseo hoe piatsara velatsia. Inona ny dikan'izany? Tsisy fahatsarana tao aminy. Inona ny antony? Satria tsy hita tao le rariny, tsy hita tao le famindram-po. Faly amin'ny tena aminao amin'ity maraina ity fa eto ny famindram-pon'Andriamanitra, satria mpandalovin'Andriamanitra eto ny fahatsarana. Aza velany elikao androany, azo sasana amin'ny rano Jesosy ianao, mbola manan-kerin'ny rano Jesosy sy anadio ny fahotana rehetra. Aleloia! Azo atsangana ho zanak'Andriamanitra ianao, azo mena anaram-baovao ianao amin'ity androany ity. Fahatsaran'Andriamanitra dia mitondra famindram-po. Fitoman'i Jeremia 3:20, ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nalany ritrantsika, satria tsy mitsahatra ny fiantrany. Genesis 7:20, 15 hatramin'ny 9:20. No ny famindram-pon'i Jehovah tamin'ny lota menakavy no tantanana izy. Aleluia! No tantanana. Andriamanitra ka afaka mitantana anao. Hitantana anao amin'ny tanany ankavanany fahamarinany. Dia rehefa Andriamanitra mandray ndraikitra amin'ny fitantanana anao, za miteny aminao fa tena hivoaka mpandresana amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny tana maherin'Andriamanitra mihitsy no hitantanana anao. Amen! Rehefa mampandalo ny fahatsaran'Andriamanitra, misy famindram-po. Mpanjaka voalohany 7:20. Mpanjaka voalohany 7:20. 9:10 hatramin'ny 3:20. Fahatelo, rehefa mampandalo ny fahatsaran'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany 7:20. 9:10. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an' Jehovah Andriamanitra ny maro. Fa ny zanak'Israely nafony fanekenao, ny altaranao no ravaliny, mpaminanao no vonony tamin'ny sabatra, ary izao dia izao iriry ihany no sisa. Nefa mbola mitady hahafatiny eky izy. Ro Jehovah mivoaka mitsangana eo ambony tendrombohitra eo anatrian'i Jehovah. Ary indro andalo Jehovah. Nandalo Jehovah ka nisy rivotra be, sady mahery namakivaky ny tendrombohitra, nanorotoro ny aram-bato teo anoloan'i Jehovah, nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra. Ary nanarakaraka ny rivotra dia nisy horohorontany, nefa Jehovah tsy tao amin'ny horohorontany. Ary nanarakaraka ny horohorontany dia nisy afo, nefa Jehovah tsy tao amin'ny afo. Ary nanarakaraka ny afo, nisy feon'ny tsoka malefaka. Ary reny Elia izany dia nosaromany ny mantoany na ny kapoty ny tavany na ny palitaony, ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavany zohy. Ary indro nisy feo nakao aminy nanao hoe, manao inona ty ianao ry Elia? Etsika dia mahita fa rehefa mampandalo ny fahatsarany Andriamanitra, zavatra fahatelo, Elia dia fantatsika fa natonga ny Elia eto amin'ity andininy ity, nandeha nandositra tany an-tendrombohitra Jehovah, misy fampiroronana nataon'i Jezebela tao. Dia natahotra Elia, dia nandositra tany an-tendrombohitra Jehovah izy, nitato fionana tamin'Andriamanitra. Raha voaraitsika izany, ity lehilahy ity na dia nafanafo azy, olona maratra, olona misy ratra. Betsaka ny karazana ratra mety misy any amin'ny olona. Ratra noho ny fandaosa, ratra noho ny famoisa-po, ratra noho ny asa amin'ny devoly. Misy ratra. Ka Elia dia olona maratra.
tonga tao an-tendrombohitra dia re tsara ny fomba ny traiten'Andriamanitra ilay problemany tamin'ny fandalovany fahatsaran'Andriamanitra teo. Olona maratra zany tsy mila hitsaketraka. Alleluia. Nisy horohorontana hozy izy fa tsy tao Jehovah. Fantatr'Andriamanitra tsara zany fa raha misy olona anankiray tonga am-piangonana maratra, mila kalma zany, mila fitoniana zany, mila fanasitranana zany, mila fitiavana zany, fa tsy tao anatin'ny horohorontany mihitsy, tsy tao anatin'ny feo tapatapa mietraketsaka. Fa noentin'Andriamanitra nampandalo ny fahatsarany tao amin'ny Elia tamin'ny feo malefaka, tamin'ny feo malefaka. Dikany hoe ilay feo malefaka nisy fitiavana tao. Fantatr'Andriamanitra fa olona marary io, olona maraty io, mila fanasitranana io, mila pasoma io, mila faneom-pitiavana io. Toy izany koa fantatr'Andriamanitra ny toerana misy anao. Tonga entanao androany alahady maraina, ampandalo ny fahatsarany aminao Andriamanitra, ary ao anatin'izany ho asehon'Andriamanitra ny fitiavana. Zava-dehibe io fitiavan'Andriamanitra eo, izay ampidin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahatsarany. Fitiavan'Andriamanitra, fitiavana manolotra, fitiavana manome. Jaona 3:9, fitiavan'Andriamanitra indrindra zao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana. Fitiavana manome. Jaona 1:3, indray manahoana ny fitiavana izay nasehon'ny ray ho antsika, dia niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zantoko antsika. Fitiavana manangana. Petera 1:2-7, ianareo kosa taranaka voafity, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Nofidian'Andriamanitra, natsangano zanany, nofidiny, tsongainy tao amin'ny arivarivo, tao amin'ny alinalina, natsangano zanany laso zanany vavy, faneom-pitiavana zany. Rehefa mampandalo ny fahatsaran'Andriamanitra, hita eo koa ny fitiavan'Andriamanitra. O venareo azafady, tsika dia mila n'izany fitiavana zany. Tsika dia mila maneho fitiavana amin'ny afo, mila maneho fitiavana amin'ny raha vavinao, fitiavana amin'ny raha lanao, fitiavana amin'ny mpalopy namanao. Toy ny nanehoan'Andriamanitra ny fitiavana. Amen. Jaona 3:5-3, hoy Jesosy, izany no ahalalan'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Mila maneho fitiavana. Kolosianina 3:4, fitiavana no fahatanteran'ny lalàna. Fahatanteran'ny lalàna. Paoly miteny Korintiana 1:3, andiny voalohany hatramin'ny faha-efatra, na miteny amin'ny fitenin'ny olona, fitenin'ny anjely azaho, kanefa tsy manana fitiavana. Na manana finoana mafindra tendrombohitra azaho, kanefa tsy manana fitiavana. Toy ny varana maneno sikipatsona mikarantsana. Fa tena ilaina ny fitiavana. Jaona 1:3-2, zao no afatra retsika tranam-piandohany, tsika dia tsy maintsy mifankatia, tsy maintsy mifankatia, tsy maintsy mifankatia. Korintiana 1:3-3, fitiavana no lehibe indrindra. Io no ambony indrindra. Romanina 3:10, fitiavana tsy manisy ratsy ny namany. Salamy 5:7, fitiavana tsy manala baraka ny namany. Petera 1:5-9, fitiavana manarina ny fahotana rehetra. Tokony hanana ny mpino ny fitiavana tahaka ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny fampandalovany fahatsarany. Alleluia. Romanina 5:5, Paoly apôstôly dia miteny, fanahy masina hozy izy, ampidina ny fitiavana an'Andriamanitra ho ao am-potsika. Ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra anie izany androany. Tena hiserviranao mihitsy ny fanahy masina hitondra ny fitiavana an'Andriamanitra.
dia mpititra zanao amponao, mpititra amponao, mpititra amponao, mpititra amponao, satria andalo ny fahatsarany. Faefatra, rehefa mampandalo ny fahatsaran'Andriamanitra, ty ny tena zava-dehibe. Amin'ny toerana rehetra misy ny fahatsaran'Andriamanitra, tonga eo koa ny fanatrehan'Andriamanitra. Tianao ve ho tonga eto ny fanatrehan'Andriamanitra androany? Ekeo Andriamanitra ampandalo ny fahatsarana. Aza misalasala ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ianao. Alleluia. Asan'Apôstôly 3 amin'ny 9:7, mibeba amin'ny lonan'ny fahotanareo mba ho avy ny andro famelombelomana, avy amin'ny fanatreha tompo. Rehefa mpandalovin'Andriamanitra ny fahatsarana, tonga eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, Baiboly miteny Salamo 8:5, na dia Sinay aza dia nataon'Andriamanitra niatsika. Enjana be ny izany, tendrombohitra, Sinay izany tendrombohitra, fa tratra ny fanatrehan'Andriamanitra, na dia ny maty aza nietsika, na dia ny maty aza velona indray. Alleluia. Zany dia midika fa Andriamanitra rehefa mampandalo ny fahatsarany, misy zavatra azon'Andriamanitra velominany. Ny sela maty rehetra tsy miasa tsara nanatiny ho an'ny velomin'Andriamanitra indray. Ny nera tsy miasa tsara naminao any, tsapanao na nanantananao volivoly, tsapanao na dia namasinao aza miraraka ho azy ny ranomaso. Tena misy zavatra tsy miasa tsara. Velomin'Andriamanitra izany androany. Ireo karazana fifitosana, kista, fibrome, re mahazo anao ananatinao any, ho hitanao fa ho esorin'Andriamanitra izany. Alleluia. Ireo karazana aretina rehetra any amin'ny tatranao, any amin'ny lamosinao, ny rheumatisme, ny sisa sy ny sisa maro samihafa ananatinao any, ho hitanao fa rehefa mampandalo ny fahatsaran'Andriamanitra, ho esorin'Andriamanitra. Velomin'Andriamanitra na dia ny maty azy. Alleluia. Koatsofina rananao androany, hiatsarany ny fahasalamana manomboka androany, hiatsarany ny fidiram-bolanao, ny fivelomanao, hiatsarany ny tokantranonao, hiatsarany ny ara-pananao. Ho ataon'Andriamanitra amin'ny vehivavy lehibe rehetra, ho ataon'Andriamanitra amin'ny lehilahy lehibe rehetra, ho ataon'Andriamanitra amin'ny tsika rehetra izay tonga eto, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Dia volony ratsy mba fantatra mo, Jaona 4:10. Tsy mamaky andiny mihitsy aho noho ny fotoana. Zao lazain'ny Baiboly, tsy avy izy ratsy angalatra amono andingana. Zay maharatsy azy. Petera 1:5. Dia folo fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona-lera, mitady izay arapany, mandrapaka mamono. Jaona 4:4 tenen'i Jesosy fa izy dia mpamon'olona. Ary tsy zavatra tsara ozy mitoetra ho aminy. Mpandainga izy, raha mandainga izy, ny aso no lazaina izy. Joba 2:2, izy mitondra aretina tao amin'ny jaba, atany amin'ny tampondoha, atrany amin'ny faladiana. Mamotika fiainana, mamotika fivelomana, mamotika tokantrano, mamotika ny avenirany olona. Ratsy ny devoly. Luka 3:12, ho Jesosy, ty vehivavy zanak'Abrahama nampahorian'ny devoly, motsy tokony vana izy. Mampahory izy. Misakana ny dian'ny olon'Andriamanitra, misakana ny fahasoavana tsitsy, tondra vinavina, tondra firiariana, tondra reo asan'ny nofo be dia be ao anatin'ny fiainan'ny mpino. Riavana sady ratsy toetra, ratsy fanahy. Zany a karaktera toetra ny devoly atrana am-piandohana isika tsika miteny. Fa tsy mba tahaka izany le Andriamanitra toriko aminao androany. Tsara izy. Oh, tsara izy. Izao lazain'Andriamanitra amin'ny bokin'i Isaia 4:10.
na hifindra aza ny tendromboto na hetsika na foana hoy Andriamanitra amin'izay mandeha ty toro-teniko ty androany, ny fahatsaram-panako tsy ala aminao. Mandray venao zafady, tsy ala aminao, tsy ala amin'ny taranakao. Hoy Davida, Salamo 3:21, dika teny Jesosy mamonjy, zao nambara manao hoe fahatsarana sy famindram-po anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Tsy loza sanatry ny vava latin'ny lehilahy no anaraka anao androany. Fahatsarana anaraka anao, fahatsarana anaraka anao, fahatsarana anaraka anao, fahatsarana. Dia voaketanao androany tena hitako mihitsy hoe maivamaivana anao voaketo. Tena ho sitrana naretinao miala eto androany. Lazaikanao ty zavatra anankiray ty dia tapitra ny orako pastera Isaia. Dia hivavakintsika rehefa avy eo. Misy karazana anjely anankiray mpitondra fahatsarana. Zany no asan'io anjely io miditra ao anatin'ny fiangonana. Iza rehefa iran'Andriamanitra anatin'ny fotoam-pivavahana ohatr'izao dia mitondra le fahatsarana be dia be. Mitondra arina ao anatin'io misy fanasitananao, misy vaholanao, misy fandresenao, misy fampiononanao. Dia izao zava-misy io anjely io dia tsy mipetraka fa mandehandeha ela amin'ny W. Tondra le fahatsarana. Tao anatin'ny fotoam-pivavahana nisy fifoasana riavana. Teny le pastera tsy nahita fa le anjely tondra arina feno fahatsarana. Eo le pastera nisy olona eto fotoan'Andriamanitra androany. Dia nisy olona nanangan-tanana tary amin'ny W nanao amen. Dia nanatona n'iny olona iny le anjely mitondra fahatsarana, navoaka ny tao le fanasitanana nomeny azy. Oh, eo le pastera misy olona tonga eto manatikady ao anatin'ny problema, fandroany fotoam-pandresena ho azy. Dia nisy nanao amen tary le olona misy problema, dia nanatona le anjely namoaka lay fandresena vahaolana nomeny an'ilay talata velona tonga eto le anjely mitondra fahatsarana. Tonga eto izy misy ositraniny eto. Amenina ve zany azafady? Misy mitanondrika, misy mitomany, misy kivy mampahirezina eto. Tsy avelan'le anjely tondra fahatsarana hiala maina ianao. Tianao, 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 tianao. Tsikaratra, tsikaratra, tsikaratra. 7,700 indray ny hatsarany. Taontsika zany iry zany dia hivavakitsika. Dia hivavaka ho anao zay. Ho tahitompana vehivavy lehibe rehetra, tahitompany lehilahy lehibe rehetra, tahitompana izay rehetra tonga teto, izay koa lalàny tanora, vehivavy lehibe, lehilahy lehibe, mpatalovin'Andriamanitra ny fahatsarany. Indre ny hatsarany. Sangana antsika rehetra. Taontsika amin'ny fotsika rehetra mato. Sigareto leibé Salto
Sabitera tupo funata magpul. Fiandoana sfiaffarà. Fiandoana sfiaffarà. Lui sairà. Raisana kasalaimas. Raisana kafana. Liuna nefaku. Sana kutrisi. Lei pedi tup. Lei Sana tigandara cigarette. Oh, hallelujah. 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 Satu tulisau. Itu sang fatsaranisa. Lei pedi tup. Irawe lei pedi. Satu tulisau itas. Aburididis. Oh, hallelujah. Vet que o derrain. Vet que o derrain. Ni fukuin. Oh, lei peli tupu. Lei peli. Aburididis. Vet que o derrain is an one. Usaranam na wanet fatsaran. Meno no isan. Ni fukuir. Salayalitun. Tukivitsun. Titanutkinsun. Ni fukuir. Ni fukuir. Ni fukuir. Anup kalfavak sik. Samim favak. Rasul fatsaran. Padalug na diaman tayo tuisan. Hamne lalanian seli. Tiene de nauis. Tay kaska nauis. Tiene sikten na retnau. Tiene mandula nau. Tidi tu de fiana. Pandai samsaya. Pandai samsay. Hamne naran sesos. Resin usen. Tapa kan usen. Tapa kan yasam deful. Wat sagan de matau sanan la. Sanan fav. Hamne naran sesos. Hamne naran sesos. Hallelujah. Dopo pandalu fetun fatsaranau. Sekolah la tenai. Danu na pe favle pele la lepe. Kasiu amnieri. Kasiu am fossuavan. Pairezun rerak. Pairezun chief. Welcome in our ancestors, Fanan Fakifin, Fanan Fararan, Fanan Fatzamban, Fanan Falim Benareta. Love from our ancestors. Oh, hallelujah.